Aoka ianao ho modely tsara. Tonga sondry ato anatin'ny fandarana ny Antanyrano Joanna Razanakoto miaraka aminao. Natao anao ty afatsy ty. Aoka ianao ho modely tsara. Ho anao tanora kristiana, ho anao le efa nandray an Jesosy. Hozy ny ten'Andriamanitra amintsika hoe aoka tsy hisy anao tsinontsinona ny Antanyrano fa aoka ianao ho tonga fitaratra ho an'ny mino amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana ary ihany koa amin'ny fahadiovana. Raha ohatra ka miteny an'izay izy dia misy zavatra tokony ataontsika izany amin'ny fitenintsika. Aoka ianao modely amin'ny fiteninao, amin'ny zavatra avoakan'ny vavanao. Aoka ianao le mpi-encourager, aoka ianao le fiteny zavatra anangana, aoka tsy ianao le hanozona fa aoka ianao le vao maika hampahery ny namanao indray. Aoka ianao modely tsara amin'ny fitondran-tena. Fitondran-tenanao ianao tsinona efa tsy tenanao irery intsony fa ozintsika hoe rehefa Kristy velona tao anatiko izy tsika. Dia rehefa Kristy velona ao anatinao dia ianao zany mitondra ny Kristy dia mitondra tena araka ny Kristy. Aoka ny zavatra ataonao fitondran-tenanao ho araka an'Andriamanitra. Aoka tsy avy aminao no hoe ahatonga ny olona hoe tsy ino an'Andriamanitra. Aoka ianao ho modely tsara amin'ny fitiavana. Amin'ny fitiavana satria ny Andriamantsika ny fitiavana. Fitiavana ny izy. Tsika zany mila mampiseho an'ilay fitiavana voalohany, tsika maneho an'ilay fitiavana voalohany. Tsika mety taloha mety tsika ilay niandry an'ilay hoe tokony mba miteny anahy zao hoe dada sy neny mba tiako nareo tiako ianao nandray tsika mba hanao an'ilay premier pas hoe tiako ianao nge. Ohatran'i Jesosy hoe izy hoe izy ny tiantsika voalohany dia ndao koa tsika ity an'ilay manodidina antsika voalohany. Aoka ianao modely tsara amin'ny finoana. Aseho hoe fa mino an'Andriamanitra ianao, aseho hoe fa tanora ianao, miankina amin'Andriamanitra ianao, mahatafavoaka anao Andriamanitra, tsy manala baraka anao Andriamanitra. Aseho hoe fa ianao modely tsara amin'ny finoana. Aoka ianao ho modely tsara amin'ny fahadiovana. Fahadiovana amin'ilay ety ivelany ary ihany koa ao anatiny. Amin'ilay ety ivelany aloha hoe tsika kosa tanora kristiana madio tsara, montona tsara amin'ny paozy, amin'ny zavatra atao. Dia ihany koa ny any anatinao indrindra indrindra ny fonao, ilay fonao misy an'i Jesosy io, aoka io ho adio ihany koa amin'ny fahadiovana. Aoka adio ilay sainao, aoka adio ilay fomba fijerinao, aoka adio ilay fomba fihetsikao. Aoka ianao adio amin'ny fahamotinana, aoka ianao modely amin'ny fahamotinana, aoka ianao modely tsara. Izay fandaharantsika androany. Ianao fa misy zavatra afaka raisinao, afaka ampisehoanao hoe izany le miaraka amin'ny Jesosy. Ho modely tsara ianao, tsy mila hiteny amin'ny vavanao koa ianao hoe ohatran'ny ilay tokony ataonao hoe fa le zavatra ataonao le fitaratra, ianao le tonga fitaratra dia hisintona olona ao amin'ny Jesosy. Dia hita vokatra indray ianao amin'izay fampiaranao an'izay ahatonga anao modely izay miaraka amin'ny Jesosy. Mankasitraka anao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Joanna Razanakoto miaraka taminao. Mirary soanao hatrany manaraka hatrany amin'ny CTV. Tahin'i Jesosy.